Fiadanana ao aminao sy ny ankonanao, fiadanana ao an-dapanao. Fa ny indrindra manonona ny fiadanan'ny-tompo hanapaka amin'ny tokantrano misy anao, na aiza toerana misy anao, na iza ka maheno an'izao oronam-peo izao. Izahay gropy fiomananao any an-danitra indray no miaraka aminao. Ny tenako no hitondra fampaherezanao fohy, fa mialohan'izany aloha dia andeha hampahafantariko kely anao hoe inona moa zany gropy fiomanana ho any an-danitra izany. Voalohany indrindra aloha dia arak'izay anarana izay dia izao hoe miomantsika ho any an-danitra. Ny fiomanana ho any an-danitra dia ny fahafantarana sy famakafakana ny momba an'i Jesosy Kristy, momba ny filazantsara. Voalohany indrindra dia gropy mitory filazantsara, tsy manavaka finoana izahay, fa rehefa mino an'Andriamanitra iray ianao, Jesosy Kristy zanaka ary ny fanamasina, dia afaka miara-mitory, miara-mizara ny filazantsara miaraka aminay ao anatin'io gropy fiomanana ho any an-danitra io. Ny ahitantsika azy dia ao amin'ny Facebook izy misy, dia messenger zany amin'ny alalan'ny appel, ao amin'ny WhatsApp koa izy dia misy. Efa misy koa izy any amin'ny Botim, any amin'ny Viber izay anananao, ary arak'izao hitanao zao moa dia manana page koa izahay eto amin'ny YouTube izay anentana anao manokana hisabone, satria betsaka izahay no mitondra fampaherezana, mitondra fampianarana isan'andro dia ahafahanao mandray fampaherezana, satria manakambara amintsika foana ny tompo. Ao anatin'io gropy fiomanana ho any an-danitra io dia misy ny gropy alfabetika mitomboka any amin'ny A ankatrany amin'ny F, zany hoe isan'andro zany. Gropy A, B, C, D dia manana anjara izy ireo, ampahery hitondra vavaka, hitondra hira, hitondra tenin'Andriamanitra isan'andro zany, hafanaina isan'andro ny tranon'ny dada amin'ny alalan'izay gropy alfabetika izay. Isan-kariva amin'ny 5 sasany, fa arakarak'izay orany aminao, fa amin'ny 5 sasany amin'ny 5 sasany no metomboka ny zany hoe raha ny Madagasikara, amin'ny 4 sasany ny Madagasikara zany ny fetombohan'le fianarana baiboly, zany isan'andro izay ao anatin'ny fianarana baiboly io dia makafaka tenin'Andriamanitra anankiray, toko anankiray amin'ny tenin'Andriamanitra. Iny no fakafakana dia mifampizara ny tsirairay aby, ary io no tena mahatsara an'ilay, satria manampy anao ahalala bebe kokoa ary manosika anao hamaky sy handalina ny tenin'Andriamanitra. Izay no mahatonga ilay hoe fiomanana ho any an-danitra, satria io tenin'Andriamanitra io na ny baiboly ao daholo no ahitantsika ny tsiambaratelon'ny fiainan-danitra. Ka raha mazoto mamaky baiboly sy mianatra ny tenin'Andriamanitra ianao dia mora ho anao miombana ho any an-danitra. Ka izay ny tanjona ao anatin'izay fianarana baiboly izay, mba hoe hanakaiky an'i Jesosy Kristy ianao, halala ny tena fisian'Andriamanitra marina sy ny tsiambaratelon'ny baiboly ho takatra ianao, satria izay teny tsy ho apetraka Andriamanitra ao am-bavan'ny anankiray ho apetraka Andriamanitra ao am-bavan'ny anankiray. Ka raha nisy ary teny na soratra masina hoe tena nanitsikitsika anao na tsy azonao, dia amin'ny alalan'izay fifampizarana ao anaty fampianarana baiboly izay no mety hitenenan'Andriamanitra sy ampianaran'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ireo mpanompony mifandimby maro samihafa. Dia efa manentana anao sahady. Ka raha mahaliana anao zany dia voalohany indrindra aloha azadiny misabony amin'ny pejina YouTube, dia rehefa avy eo ianao afaka makany amin'ny Facebook koa mitady hoe fiomanana ho any an-danitra, misabony amin'ny pazy. Raha misy zavatra manentitika anao dia manorata avy hatrany amin'ny commentaire eo ambany eo, fa hovaliana am-pitiavana be izay etaponao na izay fanontaniana tianao ho apetraka. Dia mino fa mazava amintsika izay dia ndaontsika iray vavaka ametraka an'izao fampaherezana fohy izao, satria ny tenako indray moa zany no voatonjo hitondra fampaherezana fohy, dia ndeontsika iray vavaka ametraka an'izany eo ampelantanan'ny tompo. Raha ny izany an-danitra tsara indrindra, misaotra anao mijera mankalaza manome voninahitra ny anaranao, fa mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana ka anisan'ny velona saha-pamondrena. Tompo malalo, raha hitory ny teninao, raha hizara ny fahalebiazanao, dia te feo ny foko,
ka sy olona lelako tsy hanambara hafatra ny sitraponao ka raha nisy zavatra nataoko tsy araka ny sitraponao tompo dia tsy ovy aho hafa keliko sazaho afa-bahotana tompo malalo tendreo lelako tsy hanambara fa tsy sitraponao dia meteza misy anao tena amenao fanamasina fa manaiky aho disponible aheno ny feonao ahafahanao manoro sy miteny an'izay tena sitraponao marina indray ary tsy hiverina fonany aminao ny teninao raha tsy efa natanteraka ny mission izay nampanaovanao azy dia mitenena tahaka ny fombanao Jesosy Kristy io fa voninkiana anao izy ampianatrao dia manatrefy an'izao fotoana izao ianao ary tena hoe aoka ianao mihitsy no miteny ka izay feo rehetra tsy avy aminao dia ampangino mitenena Jehovah tompo fa mihaino izay mpianatrao aminaranao iry mahavonjy any Jesosy Kristy ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ilay zanak'Andriamanitra velona no anaovana izany vavaka izany saotra Jesosy io alleluia amen tena Andriamanitra anankiray izay voarakitra amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5 dia raisitsika eo amin'ny 9:40 ka hatramin'ny 12:20 izay mivaky toy izao mianaran'ny tompo mifalia mandrakariva mivavaka aza mitrahatra misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana halleluia amen izany tenin'Andriamanitra indray no ifampaherezantsika androany amin'ny fiainana andavanandro ravana malala dia mazana mora be ho antsika no misaotra an'Andriamanitra raha ataoko hoe nangataka zavatra zao ianao dia nahazo an'ilay zavatra misy zavatra mahafaly anao dia mora be anao miteny misaotra Andriamanitra misaotra Jesosy fa rehefa tojo ady sarotsika ny zavatra manahirana dia adinitsika no misaotra nefa ny tenin'Andriamanitra dia tena miteny misaora amin'ny zavatra rehetra izany hoe na amin'ny lafy ratsy na amin'ny lafy tsara no mitrango eo amin'ny fiainanao satria tiako tsapanao fa tsisy zavatra tsy sous contrôle an'Andriamanitra ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao tsareo fa mbola tany an-kibon'iny zasy ianao dia efa fantatran'Andriamanitra sy ny tantaram-piainako sy ny tantaram-piainanao mbola tsy teraka akory sy ianao dia efa fantatran'Andriamanitra hoe ianona ho teraka amin'ny volana ohatr'izao amin'ny taona ohatr'izao ho faty izy amin'ny volana ohatr'izao amin'ny taona ohatr'izao zasy ianao indrindray mety mbola manana programma be mbola mieritreritra zavatra be dia be fa Andriamanitra efa mahalala eo tonga amin'ilay planina nataonao ve ianao sa tsy tonga ho tanteraka ianao ve ilay izy sa tsy ho tanteraka ao misaora izy amin'ny zavatra rehetra mifalia mandrakariva indraindray tsika rehefa tojo ady manahirana na ady sarotra dia tsy mahay mifaly tsika fa mitanondrika nefa Andriamanitra dia miteny mifalia mandrakariva ao izy misaora amin'ny zavatra rehetra ary ny tena important mivavaka aza mitsahatra hitantsika tsara fa ny vavaka dia resaka atao amin'Andriamanitra ary efa sara an-tsaina fotsiny any hoe manana olon-tiana ianao na manana ray aman-dreny ianao ho an'izay mbola manana ray aman-dreny rehefa mandalo ady sarotra ianao dia ny mizara an'izany alahelinao zany soa amin'ilay olon-tianao na amin'ilay vadinao na amin'ny ray aman-dreninao na amin'ny meilleur ami anao manamaivana anao zany dia ohatr'izay koa ilay vavaka ilay resaka ataontsika sy ianao amin'Andriamanitra hitaraina antsika hitondrantsika ny entana mavesatra rehetrarehetra apetrakatsika eo ampelantanan'Andriamanitra hoe Jesosy hitanao izao ny zavatra tena mankarary foko hitanao tia ny olana tena misy amiko izay no atao hoe vavaka resaka atao amin'Andriamanitra mivavaka tsy hoe mivavaka rehefa tiako hiaro Andriamanitra mivavaka rehefa tiako handray valim-bavaka mivavaka fa amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra na amin'ny zavatra ratsy na amin'ny zavatra tsara nge tsy haka ohatra anankiray amin'ny Baiboly jerenge Joba dia tena samy teny mihitsy hoe tsy ny ratsy ihany ozy izy ny azo avy amin'Andriamanitra fa tsy ny tsara ihany azafady ny azo avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy koa ary ny zavatra tena tsara ny tenen'i Joba dia izao hoe Andriamanitra no nanome Andriamanitra no nanaisitra hisaorana ny anarany masina izany hoe nananankareny Joba nanantry Joba hitantsika koa fa apôstôly Paoly koa dia niteny azy hoe mahay mihesy mahay manan-karena mahay voky mahay nona satria nahoana tsy ilay zavatra materiel zany no ilayntsika an'Andriamanitra tsy hoe mivavaka tsika satria tsika ho lavoraro ny fiainantsika maha olombelona tsika tsy izay ilay izy ravana mahalala fa mivavaka tsika satria tsy tiantsika Andriamanitra mivavaka tsika satria raintsika Andriamanitra izay zany aloha ny essentiel hoe ianao zany matoa mivavaka
de tsy hoe mivavaka ianao satria te ahazo valim-bavaka anao hoe mivavaka ianao satria tianao hoe zavatra io eo amin'ny fiainanao fa mivavaka ianao satria tianao Andriamanitra. Zay aloha zany ny zavatra anankiray. De jerevy koa ny tantaran'i Josefa zay zanaka mpanan-karena ary nanana ny zavatra rehetrarehetra i Josefa. Fantatritsika tsara ny tantaran'i Josefa fa Josefa dia zanaka tian'i Jakoba ary tena nahavahan'i Jakoba manokana satria Josefa koa dia anisan'ny nanana fahendrena ary nankatoa andrainy dia tena tian'i Jakoba. Fa rehefa namidy ny rahalahy tany Ejipty Josefa dia tao amin'ny Potifara aloha izy tena efa nanomboka niadana, efa nanomboka nisokatra ny fiainany, efa nahazo plasy ambonimbony izy dia nienjika indray vadin'i Potifara indray sy lazainy fa nanolana azy dia voaroaka indray izy lasa nalefa tany am-ponja amin'ny Farao indray. Nefa jereo tsara ingahy ilay fitantanan'Andriamanitra zay no tiaviana amin'ilay fampaherezana hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Zay moa zany ilay lohahevitra kely apetrako ery ambony ery hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Zay zany ny lohahevitrintsika androany. De misaora amin'ny zavatra rehetra hozy ny ten'Andriamanitra. De zay rehefa nalaina tao amin'ny Potifara Josefa de nafindra tamin'ny tany amponjan'ny Farao indray. Nefa n'izao ny zavatra tiako tsapanao, raha tsy nanendrikendrika an'i Josefa raha tsy ny vadin'i Potifara tsy niala tao amin'ny Potifara Josefa, rehefa tsy niala tao amin'ny Potifara Josefa tsy nifanena tamin'ilay gadja anankiroa tao am-pigajana. Tsy raha tsy nifanena tamin'ilay gadja tao am-pigajana izy tsy naheno nofo sy namaha ny nofon'ireo gadja ireo ary raha tsy namaha ny nofon'ireo gadja ireo izy tsy nahay namaha ny nofon'ny Potifarao satria lova-tsofina avy amin'ilay olona nivahan'ny nofony tonga tany amin'ny Farao hoe misy olona mahay mamaha nofo eo am-pigajanao. Ka raha nijanona stable tamin'ny fiainany tao amin'ny Potifara izy tsy ho tonga minisitra mihitsy izy satria tsy ho tonga any amin'ny Farao mihitsy ny lazany ary tsy hanofo mihitsy Farao. Jerefa Andriamanitra zany manana planina zay no tiako hatongavana hoe isaoro ny zavatra rehetrarehetra mitrango amin'ny fiainanao. Mety ao anatina aretina ianao amin'izao fotoana izao, mety ao anatina trosa ianao amin'izao fotoana izao, mety anaty fisaraha-panambadiana ianao amin'izao fotoana izao, mety anatina olona maro ianao amin'izao fotoana izao. Kanefa za te hiteny anao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Isaoro zay rehetra mitrango eo amin'ny fiainanao fa tsy fantatra ianao ny ao ambadika iny. Satria raha tsy nalefa andevo tany Ejipta, tsy nalefa andevo tany Ejipta i Josefa, tsy tonga mihitsy izy, tsy lasa praiministra mihitsy izy. Nefa ny lalana andalovany tamin'izany koa dia tsy lalana mora fa zao na insaotra an'Andriamanitra foana izy ary mifaly mandrakariva. Raha nanao ny asany amin'ny mandevo azy izy tena nataony ampitiavana ary tena nataony mahitsy. Tena hoe tsisy nataony sady mitomany izy miasa na hanao hoe sady nomonina izy miasa fa tena nataony ampanetretena azy ampitiavana satria fatany fa tsy hamela azy rery amin'ny taorany misy Andriamanitra fa manana fotoanany izy. Rehefa tonga praiministra tao Egipta koa izy dia tsy nanana eritreritra hoe andeha tady an-dralahako dia ataoko mandohalika eto anaty ako, alefako any am-pondra ataoko nono, tsy nanao an'izay izy fa ozy izy rehefa tonga fotoana ampionn'Andriamanitra na amin'ireny havako ireny mbola iona amin'ireny foana. Dia hitantsika tsara fa ny krizy na mafy ny firenena rehetrarehetra no nitondra an'ireo ankonan'ireo teo aminy ary nahazo lalana manokana avy any amin'ny Farao mihitsy izy naka ny mpiray firenena aminy sy ny ray aman-dreniny izay nomena toerana manokana mihitsy gosena dia nipetraka teo ireo nihinana finaritra, niadana finaritra, voary finaritra. Dia hitantsika jereo ilay planina an'Andriamanitra fa raha mbola tany amin'ny Farao zao raha mbola tany amin'ny Potifara zao Josefa dia efa nanao faux pas dia tsy tonga tany amin'ny Farao mihitsy. Dia raha tany amin'ny Farao koa izy tsy nisaotra ny zavatra rehetra sady mifaly tamin'ny zavatra rehetrarehetra dia tena hoe tsy tonga tamin'ilay toerana hoe namaha nofy. Ary ny fahatokisany sy ny fahamarinany ary ny fahitsininy tena nambaba ny Farao na tonga ny Farao nametraka azy ho praiministra any Ejipta. Dia zavatra tiako ampaherezana anao dia zay. Voalohany indrindra aloha mifaly na miendrika zavatra azy ratsy sy mampalahelo be raha ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao dia mifaly. Faharoa manarakaraka an'izay mivavaka aza mitsahatra fa tsy mety ozy ny tenin'Andriamanitra raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Rehefa tsy ampivavaka sasy ianao dia reraka, mivavaha mandrakariva,
mivavaka azy amin'ny trary ary indrindraindrindra misaora amin'ny zavatra rehetra fa zay ny sitrapon'Andriamanitra. Maiza misaotra amin'ny kely, maiza misaotra amin'ny be, maiza misaotra amin'ny tsara, maiza misaotra amin'ny ratsy, fa tsy fantatra ianao ao ambadika ireny zavatra rehetra rehetra misy planina tsara efa noman'Andriamanitra ao anao kanefa raha ohatra ny hoe lozanao misapitoe eo misaorinao eo fotsiny lozanao maimenina lava sy migongonina lava na tsy mahay mankasitraka dia tsy tonga amin'ilay plan izay efa nomanina ho anao mihitsy Andriamanitra. Tejoro vavolombelona aminao ary mino fa ampahery anao zao zavatra ho teneniko anao zao. Namono regny koa roa herinandro lasa angambizay dia tamin'ny voalohany tena nandona ny foko ary tena nahelo. Fa ny hafatra tiako ampitaina ity am-boalohany aloha dia zao hoe azadino mitory amin'ny fianakaviana, mazotoa mitory amin'ny ankonana, fa za dia tena nitory tamin'ny mama foana ary tena tsapako hoe nanomana azy ho amin'ny fahafatesana zay. Satria telo volana zay zay mianaka tena mifampitory sy mifampianatra, nampianatra anazy an'izany atao hoe misaora ny zavatra rehetra izany manana fanetretena, nampianatra anazy an'izany, nampianatra anazy hivavaka ho an'ny ankonana dia tena faly satria rehefa maty mama dia nijoro vavolombelona ireo mpiray trano amin'ireo hoe tena nanao ny tsakany sy andavany an'izay tokoa mama ary tena niaina amin'ny mama ilay zavatra nampianarina dia tena mahafaly ary mampitony fo nahaino an'izany. Fa ity ny tena tiako hijoroana vavolombelona anao mahakasika an'izay hoe misaora amin'ny zavatra rehetra satria tsy fantatra ianao izay planina an'Andriamanitra amin'ny fiainanao. 10 taona mama no niteraka ny zandriko. Za moa zany efa mitondra ny anarana hoe Rafaravavy kanefa 14 taona taty aoriana teraka mamanay, teraka vavikely tamin'ny 10 taona dia tena efa memenina daholo izay rehetra rehetra tena efa tezitra mafy mihitsy hoe ry mama fa tsy mieritreritra efa 10 taona izao dia mama moa namaly za ary indrindra efa nitsahajaza efa ela be aiza ny lalako hoe za tika be voka dia samy memenina ty daholo dia ndoro angaha mena olona tsy mitay izany fa indrindra moa fa za tena saropiaro satria za efa varavavy dia ndoro angaha mena andreny olona tsy miteraka ireny fa aiza koa ve dia efa antitra izao konkory ianareo dia mbola ampinono indray sy ny sisa sy ny sisa sy ny nefa tena tejoro vavolombelona aminao hoe io zandriko ny niala mamanay aina, io zandry kely koa ny nitaiza mamanay fa izahay rehetra rehetra za nandeha niasa dia ampitan-dranomasina ny zokiko nanambady za miparitaka io zandry kely koa io no nitaiza ny mama tao, io no nikolokolo sy nikarakara mama tao, io no niala mama aina tao. Hitanao misaora amin'ny zavatra rehetra fa tsy fantatra ianao izay planina an'Andriamanitra ao ambadika iny. Ianao mety memenina, mety tezitra, mety sorena nefa tsy fantatra ianao fa ny zavatra rehetra mitrango eo amin'ny fiainanao efa vitan'Andriamanitra calcul daholo. Ka raha sanatria izany tsy nisy an'io zandriko tao fa ondrondro mama rehetra samy rehetra tao ny aretina izay nitaiza azy, ny fahasahiranana izay nisy teo aminy dia na dia niala ianary izy dia mety niala ianary rehetra tao fa tena hoe io zandry kely koa ny karakara azy, io ny andry azy, io ny nialany aina. Dia hitantsika amin'izany hoe misy antony daholo ry havana malala ny ianao mety hiteny hoe io olana misy aminao io tsy mety aminao fa mavesatra be na hoe tena ohatra ny tady tsy ho zakanao nefa za mitenina hoe misaora an'Andriamanitra, hisaora ny zavatra rehetra rehetra fa rehefa hainao misaotra dia n'Andriamanitra mirekompense anao. Tsy rehefa rehefa niteny Joba hoe Andriamanitra no nanome, Andriamanitra no nanaisotra, hisaorana ny anaran'ny masina, tsy ny soa ihany ny azo avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy. Dia tsy rehefa nirekompense an'Andriamanitra avy Joba nanan-karena lavitra noho ny taloha, nanandranaka tsara tarehy lavitra noho ny taloha, nanana biby fiompy lavitra betsaka noho ny taloha ary mbola humble mihoatra noho ny taloha. Ohatran'izany koa Josefa, kely indrindra ny Andohany, esclave tery nefa nahatonga prime ministre ary tsy tao anatiny mihitsy izany eboebo anosindry azo lena tsy hanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany fa mitindry izay ahasoa sy ahatsara ny manodidina azy hatrany. Izy dia hitanao rehefa mahay mifaly amin'ilay situation misy eo aminao ianao mahay mifandray amin'Andriamanitra amin'ilay situation misy eo aminao ary misaotra an'Andriamanitra amin'izay situation misy eo aminao na kely na betsaka na ratsy na tsara dia ho hitanao fa
anandratra vaonao Andriamanitra, ary hitanao fa hitondranao amin'ny toerana izay tena irinao, izay efa nikasainao izy, ary ametraka anao amin'ny toerana tsara indrindra. Tsarovy ry havana malala fa tsy misy tany Kanana raha tsy mandalo dezera. Ka na inona endrika dezera andalovanao amin'izao fotoan'izao, mahaiza misaotra. Aza momonina tahaka ny zanak'Israely ka hodikodina 70 taona ao anatin'io dezera misy anao io, fa misaora an'Andriamanitra. Fa za tena mijoro vavolombelona aminao hoe rehefa misaorako an'Andriamanitra, ny 70 taona nomen'Andriamanitra, any regny koa tena nisinda ny ratsapoko. Rehefa nisaorako an'Andriamanitra satria namelom-panantenana anao hoe lasa mpiadanana le regniko, sambatra zay maty dia zay maty ao amin'ny tompo na tsy afaka nandevina ary nisinda ny alahelo, na ny mpitazana ary gaga efa angamo tsy misoana fa totra miramirana endrika be satria nahoana isaorako sy hifaliako ny situation misy ao amin'ny fiainako, isaorako sy hifaliako satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aleo maty andevina amin'ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana mitoro ny fanjakan'Andriamanitra. Efa novidian'Andriamanitra hitoro ny fanjakan'Andriamanitra dia tiasako sakana ny olonako personnel, tsy afahako manompo ny tompo fa ameko ny tompo ny vesatry ny foko, ny alahelo dia ny tompo ny namafa, ny ranomaso ny nanasitrana, ny vomaratra. Ka te hiteny aminao androandro havana malala hoe misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izay ny sitrapon'Andriamanitra. Mampahery anao indrindra amin'ny anaran'ny tompo, amin'ny rary ny fahasoavan'ny tompo anapaka sy ameno hitokatrano misy anao na aiza na aiza. Tahin'ny tompo indrindra mahereza fiadanana. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany dia tsika mbola hivavaka ary tompo Andriamanitra raha ny tsara indrindra. Misaotra fa tena tsapanay hoe nahazo hery tokoa izay nandray an'izany hafatra avy aminao izany indray androany hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Indraindray koa mantsy dia menimenina foana hoe tsy rarany, tsy mety sy ny sisa, nefa kay ny tena tanjonao dia izao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra satria ny fanetretena sy ny fahaizana mankatoa an'izany no hitondra anay amin'ny toerana avo izay efa nametrahanao anay tahaka ny Josefa sy Joba izay nentina taminay androany natao ohatra dia tena hoe reny mpanomponao ireny nasandratra satria nanetry tena dia aoka izay mba hisaotra hifaly amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay ary hanitry tena mandrakariva ihany koa mba hahafahanao manandratra anay. Dia tehirizo izay Jesosy Tompo, tehirizo izahay, amboary ny toe-ponay, amboary ny fisainanay Jesosy malala mba hahafahanay matakatra ny tena sitraponao marina, ary ampianaro hifandray aminao amin'ny alalan'ny vavaka mba tsy hivesatra rery ny olana izay misy eo amin'ny fiainanay, fa mba hiaraka hivesatra aminay amin'izany ianao. Dia nitera sy lazara ny voninahitra Jesosy dia ho anao rery ihany ilay efatra amin'ny taloha indrindra sankehitriny ary mandrakizay. Haleloia, amen. Dia izay indray no afatry ny tompo amintsika androany dia aza diny misabone amin'ny page, dia aza diny ihany koa miklika ilay laklosy kely ery ambony mba hahafahanao mahazo ny notification rehetrarehetra. Dia aza diny ihany koa ny manoratra commentaire raha misy fanontaniana tianao apetraka, na misy koa fampaherezana mba tianao henoina, na misy zavatra tianao anontaniana manokana mikasika an'ilay hoe groupe fiomanana ao any An-danitra, fa ho valianay ampitiavana be ianao. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny tokatrano misy anao dia tahin'ny tompo indrindra. Aza dino mahereza tia anao Jesosy. Amen.